Izay ny amin'ny Nitohy fa Nitohy tany amin'ny faritanin'Antsiranana ny fampiofanana nomen'ny Olep rehefa avy nitety toerana sy faritra maro tamin'ity taona ity. Fantatra nandritra izany fa ho fiarovana ny ranomasina sy ny fiarovana ny fahalotoana dia hisy ny tribonaly mahefa apetraka sy hanan-kery. Ipetraka tsy hoe eto Madagasikara ny fitsarana mahefa na ny tribonaly compétent momba ny fitaterana ranomasina sy ny fandotona ny ranomasina. Tribonaly mahefa ahafana manentika ireo tompona antoka amin'ny loza izay mety hitera-doza sy faty antoka amin'ny firenena amin'ny fahasimbany ny tontolo an-dranomasina. Ianareo lasa manomomba amin'ny pollution terrestre koa satria ny logistika pétrolière zany amin'ny fotoana rehefa mamatsy ny toerana samihafa ohatra hoe ambanja, ambilibe na any amin'ny sava zany hoe miala voa maro amin'ny sambo le solika dia hoentina amin'ity camion citerne mandeha ny sambava sy antalaina mandeha camion citerne zany. Donc misy risque na accident zany tsy hoe eto amin'ny faritry Dego ihany fa manena Madagasikara raha miala amatsy ny manakara sy mananjara sy iny région sud-est iny zany dia avy Nitohy ny solika amatsina azy hoentina camion citerne dia hitanao ny halavan'le lalana zany misy risque foana accident mety tsy ho avy amin'ny camion citerne le izy fa nisika mpitondra mifanena amin'ny koa mety miprovoquer le accident zany dia hoe ny exigence ny compagnie pétrolière ohatra ny Total sy ny galana reny manomboka hoe bon hofanina zany ilay mpitondra an'ireny camion citerne reny. Ny momba ny fitaterana ranomasina moa zany tsy miova foana iny fa iny misy risque foana izy zany vokatry ny karazana accident samihafa mety avy amin'ny panne mécanique mety efa ratsy le sambo fa nizatra vaovao ampidirina anatin'ilay fitaterana ranomasina zany dia ny fametrahana n'ilay tribunal compétent zany hoe tribunal mahefa zany afaka hitsara ny rarana solika fahavelana solika ny ranomasina eto Madagasikara. Tsika zany voafoana hatra amin'izay manomboka tany amin'ny 94 tany manompa-tonga izao tsy nahazo Madagasikara na ariary ary dia mampalahelo zany zany hoe ny firenentsika potika ilay fahatsambon-jareo ajanony eo tsy manana fitsarana hitsara tsika ty zao apetraka le izy efa vita mihitsy le texte zany fa miandro fandalovana eny amin'ny gouvernemanta zany izay manapaka farany sy ny parlementaire anankiroa zany. Nanatanteraka fampiofanana andreo mpisehatra an-dranomasina sy ny miaramila tany amin'ny faritanin'Antsiranana ny Olep. Nampahafantarana ny antony ny voka-dratsiny sy ny fiarovana izany ranomasina izany. Teny amin'ny seranana no nanatanterana ny fampiarana na ny pratika momba ny fiofanana natao. Tamin'ity taona 17 sy 2000 ity dia efa nahatratra 730 sy 700 nisan'ireo mpisehatra an-dranomasina sy miaramila ary mpitandro filaminana voahofa na manerana ny nosy.